Valy miarabantsika tsirairay avy indray tratry ity alatsinainy fa 7 volana jiona ity. Misaotra an'Andriamanitra antsika fa metombonandro indray an'io ka mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny zavatra rehetra atao dia andao andray ny ten'Andriamanitra indray hivavaka isika. Ry Andriamanitra tianay, tomponay, mpanjakanay. Misaotra anao indrindra izahay fa nomenao tombotsoa indray an'io, tompo-taona mba hahafahanay mandray ny teninao. Tenay raha ianao ny aloha lalanay amin'ny zavatra rehetra. Mety izy ianao hiasa am-ponay amin'ny alalan'ity teninao ity ka hanjaka sy hahafahanay mandeha amin'ny-pamarinana mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny Mofon'aina antsika androany dia manao hoe loharan'ny fahazavana. Loharan'ny fahazavana. Nalaina amin'ny jiona 1:8 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Tao ny teny mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Tsy mbola nisy ary tsy hisy fahazavana miantefa eo amin'ny olombelo raha tsy ilay avy tamin'i Kristy irery ihany. Hoy izy hoe izy no niasim-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ao amin'ny firaisan'aina aminy izany no ahatonga ny mpiainany ho fahazavana ihany koa. Fa raha tafiditra ao am-pony ny fiainan'i Kristy ka mitaratra ao amin'ny fitondran-tenany ny fitiavana dia manjary fahazavana izao tontolo izao izy. Maizina ny taranaka olombelona. Raha misaraka amin'i Kristy isika dia toy ny jiro tsy mirehatra ka tsy mba manana tara-pahazavana alefa eo amin'ny aizan'izao tontolo izao. Fa rehefa mitodika amin'ilay masoandro ny fahamarinana kosa isika ka mifampikasoka amin'i Kristy dia mamirapiratra ny fahazavan'ny fanatrehany ny fanahintsika manontolo. Hoy izy amin'ny kristianina rehetra manao hoe tahaka nanirahan'iray ahy ho amin'izao tontolo izao no anirahako anareo kosa ho amin'izao tontolo izao. I Kristy izany no nitondra ny tenin'ny iray ho amintsika ary isika kosa ny tokony mba ho mpitondra ny tenin'i Kristy amin'ny sasany. Aza adinoina ry kristianina fa fony Kristy tao amin'ny nofo no na loharan'mpahazavana azy. Nidina ho zanak'olona teto an-tany izy fa tahaka ny nofony nampiraisina tamin'ny maha-Andriamanitra azy no nitsorany tanany be fitiavana hahatratra ny olombelona. Dia natolony teo am-pelantanan'ny fiangonany sy ny mpianany rehetra tsirairay avy ny fanohizana an'izany asa-pamonjena izany. Miandry ianao handray an'io adidy-masony io ny anjeran'ny lanitra fa maro loatra ireo fanahy eo am-bavahoanan'ny fahaverezana. I Kristy anefa tsy nandidy ny mpianany hoe miezah mba hampazava ny fahazavanareo fa hoy izy hoe aoka hazava. Izany hoe tsy anjarantsika ny hanao izay amirapirata'ilay jiro fa tokony hamirapiratra rahateo izy. Raha mitoetra ao am-pontsika Kristy dia ho haitsika ny hanafina ny tsy hanafina ny fahazavany. Fa matoa tsy tazan'izao tontolo izao ny fahazavany filazany tsara eo amin'ireo manao ny tena no kristianina dia satria tsy ao aminy ilay hery mahavelona fa tafasaraka amin'i Kristy izay loharan'mpahazavana izy. Dia niriko indrindra aminao amin'ity maraina ity dia mba hanavao indray ilay firaisana amin'i Kristy mba hazava ao aminao Kristy. Hitondra an'ilay tara-pahazavana ianao ka amin'izay atao rehetra dia tsy mila ezaka akory ianao satria Kristy efa mitoetra aminao ka manosika anao ny tsara mandrakariva. Amen. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao indray ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mamelany elokay mamindrafo aminay tompo amin'ny tsy fahamendrehanay. Mangataka aminao izay mba hitoetra ao anatinay. Mangataka fanahinao masina izahay mba hampifandray aminao mandrakariva ka ho ianao no loharan'ny mpiainanay, ho ianao no loharan'ny fahazavanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Salama tu
ahy